Anjara tandrify tantara no soratan'ny Harivonjy. Vitin'izay ny sakafontsika. Misy zavatra alazaiko anao re kely ty. Mbola tsy vita. Mofomamy mbola misy ry papa. Ay marina mo. Andery ary soy am'izay io hoanina. Mba lefy kely any ankizy ry meva. Nareo kosa zany mitsaly any rehefa sandrolona ka matiraka mihitsy. Fa iza kosa ny tokony hakan'izany amindrika. Aza dehibe fanjana eo retsy a. Eno nda nalaovy ro meva fa mbola misy resaka lazaiko ani. Eny re. Sady maika hoaiza koa moa ry papa e. Mba anniversaire any kanto kosa fety. Eno Tia re. De sady mihinana zany tsika anao lefako ty resaka ty Sioka. Fa inona izany zavatra lazainao zany rangafa tao mampitataina izy zany ka. Sorry manararaotra nyty fotoana mahavory atsika ty fa efa ela ihany manko ny tsy nisy ohatran'izao. Papa ihany no tsy tafaraka amin'ny sakafo aminay matetika ako. Maika lava foana. Ka ianareo rehetra ihaniko. Tsy maintsy manara-masoandro zalahy amin'ny asa nge zahay. Ny chargement de chargement. Fa mila zavainy impiry amin'ny meva koa ary zany Ary aza mamerina amin'ny resaka n'izany tsy fiarahantsika amin'ny sakafo zany tsony ok zay zany ka. Rehefa te hiresaka fisy tsy hiresaka ihany. Ninao koa zany de masikasikizitina ery. Fa inona aloha le hoteneninao lazao amin'izay fa be safary ny resaka be. Inona moa fa tsy mikasika anareo rovavy Maninona izay? Eno 20 taonandro any ririka-kanto Efa vehivavy lehibe zany. Efa tokony heritreritra zay ho namandry amin'izay koa noho izany. Namako? Fa maninona ratsorina ry papa? Vady velo ny tiam papa ho teneniny. Fa inona aloha no mamaika anareo resaka vadivady zany amiko ry papa? Tena tsy azoko mihitsy. Misy antony manokana ve? Tonga tato an-tsaiko fotsiny ny fitantanana an'ireto fananana ireto Zay. Tian'izao de tokony efa manomana olona afaka an'olo anahy mba mahita amin'ny fitantanana ny arenantsika izy amin'izay. De zay vonantoko ny eritreretiko fa mendriky nidra zany. Ohatriny hoe mendra eo mieno an'izany. Ay ve. Resaka matotra be nge zany lazaiko andry zany kanto Fa zanga moa maninona Ianao zao no ohatra manao resaka tsy matotra aminay oko. Efa arako mahatonga ny zoko vavy milaza an'izany. Ahoana moa ry papa no eritreretanao anay hoe anambady nefa zahay aza tsy avelanao mivoaka an'io vavahady io akory. Tsy hainay akory zany hoe mananamany namany zany. Atao anaty foana fikisana raharaha amrona nasa zay atao hoe gadrana mbola tsy hainay. Meva aza momba mivoaka ihany no izy le mandeha mianatra reny fa za tsy maintsy tonga ho hatrany 10 minitra aoriana amin'ny firavana. Zahay aloha tena mahatsapa misy hoe mba hafara ray aman-dreny nareo ka. Ary zay tena hafara samy zanaka mihitsiny. Oka kely aloha ry kanto Maninona Sampitirina amin'izany aloha za. Tsy izany tarika resaka teo fa rainareo. Fitiavako anareo ane zany Ny antony tsy hamialako anareo mivoaka indray hainareo fa nono mahazo andreninareo. Ny tsy maintsy anampiana azy no izy tsy mahazo manao reraka be ny toe-pahasalamany. Tsy maintsy nareo manampy azy manao ny raha ato an-tokantrano. Misy antony maro mitondra anareo ohatr' zany arakizy azonareo ve zany Tsy hoe fitiavana te hamefe anareo fotsiny akory. Fa zay fotsiny sady tsy ilana fivoahana any ivelan'izany koa vao afaka mahita an'izany vady zany nareo Ohatray, fa ahoana kosa Efa mahita zay lehilahy tokony mendrika anareo Sioka. Lasa nangidatra amin'ilay gâteau hoaniko na enasa resaka izany marina. Papa, vady ange ny resaka fa tsy vadivady Zany ange tokony hifototra amin'ny fitiavana ry papa mba atao an-tsainareo ve nefa izany aloha? Lasa aloka. Resaka olon-dehibe ka ianareo. Fa hoaiza ry meva mipetraha aloha fa mbola tsy vita ny resantsika Hoaiza moa zahay Tsy mivoaka amin'ny vavahady fa amin'ny efitrango fotsiny. Meva. Eny avy alao izy hoandra matoa. Sady ho andry mihitsy koa ary ny tena intefan'izany resako zany kanto. Efa voaraiko izay ary efa haiko koa ny tianao atao ry papa. Eto anefa de miteny aminao sahady fa
ho sarotra ny anatanterahana an'izany fanirianao izany sady indrindra hoe enao ny fidy an'izay olona hiaraka amiko. Mahafantatra amin'ny masoanareo ane izay rehetra tsy mitovy hevitra aminao amin'izany mihitsy aloha sahoana ma dia mbola tsy misy idirako ihany kiny amin'izay. eny natsipiko fotsiny aloha izany resaka izany rehefa aza dia sanasaina be loatra ary sady izany no hiaraka iaina aminy tsy raha iandro izany fa mandra-pahafaty dia tsy nareo akory. Izay mihitsy ma. Fa ahoana kory ny resaka nataonao teo am-pisakafoanana indrindra sonina mba andro fetin'ny ankizy iny dia resaka miteraka fahasorenana ny namarananao ny fotoana mba hafa mihitsika. Tsy tokony hahasorendry ny resaka ireny ranta. Resaka mpianakavy tsotra fotsiny ihany ireny. Amin'ny fotoana inona indray ary no iresahana zavatra manandanja ohatran'ireny ka izay izy izao dia vita. Tsy hitanao nga meva teo iny ny filonjolonjony ny ala teo. Ikanto indray moa tsy hainao ny tenin'ny farana taony. Ny amin'ny meva ve atao agagy e. Hafa mihitsy ny zanakao iny tsy mitovy amin'ny zokiny iny tsy mba azo resahana. Sioka. Zanako sery moa rehefa hafahafa ô. Esy zanatsika re a. Za tsy te hiteny aminao koa angefa momba azy ireo mihitsy amin'ny ankapobeny. Hitako mihitsy moa zaniko. Ianao midingizina toy ny vatakazo tsy miteny tsy mivolana. Zany andro mba hoe anampy ahy izy anohana ny hevitra. Mofa tsy nolazainy maso indray fa tsy misy idirana noho ny resaka. Farafaratsiny ianao tsy soka-bavana ny hevitrao mahasositra tsy. Ka mety efa amiko le teny ve tsy hamaly kosa e. Manana ny antony aho mahatonga ny teny an'ireny raha anta. Ka ianao kosa angetsy ny resaka nyzany melo tamiko mora ny omanako e. Maninona raha mba ny fampidiniana melolo le resahana amin'ny zareo. Mety ho mora amin'izay fotoana izay manko ny andresen-dahatra azy ireo. Eferinao fa mbola zaza manko ireo Efa mila tsy ho arako ny fitantanana sy fanaraha-masony asantsika sy ny fananantsika ka mila mpanampy aranta. Aleko anefa olona atokisana nanampy anahy. Ka efa voalazanao. Aza tapahanao aloha ny teniko e. Amafisiko ihany so adininao ny antony. Zava-dehibe ange izany raha matoa e. Tsy hoe tsy tahitra sanatria fa le hoe vinantonao no azonao antoka. Izay tsy maharesy lahatra e. Ka izay moa ny antony nisafidianako izay olona hiaraka amin'ny zareoko. Ka sarotra be izany rasona. Fa nga tsy afaka mampiasa olona mahay sy mianatra afaka manao izany tsika ka ny vola angano tsy anananao. Aza ampiarahana ny resaka asa sy ny fitiavana re rasona. Ny olona mahay ny asa mety maro fa le hoe azo antoka mihitsy ny mahakely finoana hitanazy e. Raha le hoe resaka fitiavana sy asa indray sika ihany ny mandamina azy dia afaka miaraka ireo. Be fa maritra to rambonosy loatra ianao e. Tokony mba tsy niresahanao mihitsy aloha ny resaka asa. Mba resaka hafahay aloha no amporosihana azy anambady. Ka inona moa nanafianana an'izany e. Mety hampazoto an'ilay lehilahy ary ny hafantatra fa hitantana amin'ny fananako no takalony anambadininy zanako. Ka tokony any amin'ilay lehilahy atolotra ao anazy anie ianao izany no resaka e. Eny e, mety marina tokoa ny ianao aloha e. Marina mihitsy fa tsy hoe mety. Mba hampio zara anta mba handresy lahatra azy ireo amin'izany hevitra izany a. Tena tsy foko tantanan'izao olona tsy azoko antoka rehetra izao nge fananantsika e. Ninao moa izany dia izao fananana sy hareny izao foana ny tena fototry ny resaka rehefa mba misokatra io vavanao io. Otry, ny tsembohako sy ny sasarako kosa ve raha matoty inona ny tokony agaga amin'izany a? Tsy normalina ve izany? Oaka aloha izany resaka izany hoanitra aleo ajanona amin'ny mihitsy aloha ndao atory tapandrimandry ianao. Ahoana ny nefa ran'le resaka tao omaly iny aky? Inona moa fa tsy niodikodina teo ohatry ny mahazatra e. Papa miresaka foana. Fa inona ny tena hevitra ambadika ry zareo amin'iny raha ny fijerindry azy aloha e? Le izy aloha raha ny fahalalako azy dia ohatra ny hevitry papa manokana e. Inona ny antony itenenandry an'izany? Satria mama tonga dia sanana lany tena ny maso teo raha vao hitandrele sy maroatra ny nanakihana ny zareo iny miaraka. Ay, raha avy any amin'ny papa izany resaka izany
dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy idirany amin'reto arenany reto e. Zay indrindra za koa tena mitovy hevitra amindry amin'izany Rimeva. Tato ato koa mantsy ohatrany hoe hitako tena sahirana ihany izy iny. Alina vao mody, resaka entana sy piesina fiara zao foana no eniko resahany. Tsy hay hoe inona mahatonga an'izany. Eny e, izay olana ihany tsy rarahiko loatra fa le izy tonga dia mandatsandatsaka didiny tsy dia azokazoko. Hitakiko. Za tsy d'accord amin'izany fikany papa isafidy an'izay bandy araka amiko izany aloko. Tsy haiko ndry fa raha tsinonako. Tsy mety amiko ka. Ka izy no mahita an'ilay lehilahy mendrika atsikako. Tsy, aiza koa ny ampitombona an'izany aky. Tena fitiavan-tenany anazy. Izay mety aminy atolony eo. Tsy ao an-tsainy mihitsy ny angamba fa izany fanambadiana izany anie dia fitiavana ny fotony e. Sika. Za indray raha tiany izany anambadiako izany. Izay lehilahy tiako niaraka amiko fa tsy izay atolotolony eo. Anonika eto dia hitady hevitra an'izay anomanana an'izany sahady fa tsy hiboka ato foana. Mbola anjara ny kanto aloha izao fa tsy ho ela koa izany dia ho avy ny ako. Kodry, ary ndry izany koa neto ohatra ny varindrina be izany e. Avelandry resaka mirivotra fotsiny eto izany. Ka henoko daholo izay lazaindry teo e. Zaho tsy anaiky an'izany. Za koa izay efa manomboka leo amin'ity tsy avela mivoakavoaka ity ka. Anara mba vakansa vera nga dia amoronana an'izao asa atao rehetrarehetra izao foana. Ty afaka ny anao inona nefa ndry e. Hitandreo tsara nataoko. Lasa ohatra ny gadra vekitsika atao trano ato. Nefa ny tena mba hoe zanaka patron ihany. Ty vavandry ty koa aloha ary sody mba hampisolana ary izany zavatra eritreretindry atao izany. Le izy aloha dia mivoaka ny ivelany ihany ny tanjony. Rehefa tratra ve amoky tsy lazaiko hoe andeha nitady vady. Meva, ndry tiky mba mahay vava. Leo be niky izay e. Ndeha aloha ndry miasa ary dia verivery saina indray e. Ajanony ihany koa izany resaka kivadivady izany fa tsy. Izay tokoa anga e. Raha tsy nomeny papa vola tamin'ity asako ataoko ato trano ity aloha dia efa asa. Mety efa lasa lavitra teny amin'ny habakabaka teny. Nanidina? Mba olona afaka e. Afaka ohatran'ny rivotra. Lasa aloha e. Iza koa ary samy mandondono mba vady eo izany. Angary sy hitan'izany olona izany le sonery. Dia tsy maintsy andeha hojereko indray aloha. Misy nanatitra taratasy ty. Avy aiza ty? Fanasana famadihana. Famonosany damba indray mimpanana sy rasobe. Roviana. Amin'ny 3 septambra. Fanga zany mbola mitoly ihany moa le resaka famadihana iny. Sika. Ay moa vorivorany ambadika any ry Rasona. Manafy ny zavatra amiko izany le rangahy iny. Nda ho ara fahefanazava amiko tsara io. Rasona, manafy ny zavatra amiko indray ianao Efa nilasa taminao fa sendra diniko ny tantarany fivoriana io. Tampotampoka koa ny fionanao tamin'izany dia vetivety koa nanatrehako anazy. Fa naninao izany Rasona, resaka lehibe izany ve? Sika. Tsy maintsy nisy resaka vola manko tao ambadika tao raha izany. Zay aloha marina e. Ray tapitrisany anjarantsika. Zany izy. Nefa na dia tsisy dikany amin'ny volanao azy izany ray tapitrisy izany mba asio asiny ihany zavadinao e. Amin'ny resaka andraisana fanapahan-kevitra ato tokantrano ato. Voaviny ny resaka vadivady iny ho an'ny ankizy. Ka efa milamina ho azy aza asiana resaka be tsony. Zao Rasona, aza mora miraina ohatran'izany mihitsy ny zavatra rehetra.
fa na de tsy kristianina be ohatran'iza aza de efa tsy de momba n'izany famadihana zany ntsony azonao ka efa tapaky ny maro ary zany resaka zany ka ahoana ka ianao ndray ve nitsipaka efa vita zany ekeko fa amin'ny manaraka kosa angamba tsy ho atao tsony fa zao hoe za tsy andeha any amin'io aza medaladala re ramatoa angamo tsy vadinao ndray mba avidikaja avidimboninahitra kosa ahoana ny resaky ny rehetra raha irasonina lamatony tsy omba ambady amanjanaka amin'ny famosan-damba ny ray aman-dreniny mba miangavy re raha anta ka fa napahakevitra orerana eny ianao de zakao any ny vola tokony hoan'ny velona ve lanina am'izay reny vovoka reny fotsiny mba asio fanajana ihany na izany kosa ary ranta rehefa tsy ajainao aza ny ray aman-dreny ny zimbazimbainy isy ty le fanasana de jereo sy vakio tsara aloha sy andeha hikarakara sakafo aloha ka tena raharako ny tsy nidinanako andranotany famatiana iny ka tena nahatezitra anazy be mihitsy efa hevitra tapaka moa iny ko afaka ninona koa izy sady ray amin'ny telo ve atapaka inona koa ny andresy lahatra azy araka amiko zao no tsy maintsy atao tsy ho lazaiko azy mihitsy aloha ny tena tetiko ambadika hitondra raha Fredy rehefa hiverina ty de zay sy zay raha Fredy efa ho avy zay ho hitanao any le zanako mbola ho amafisitsika tsara zany resaka zany rehefa tonga any aza mbola lazaina amin'iza na iza mihitsy aloha enina de amin'ny ramatoavadiko aza maika mofa amin'ny zanako sioka io mbo fanarahantsika indray rehefa anymeko anao ny vola santany azonao ve zany zay fa mandra-piona oay allo azafady mbola isaka larobia any moa ny misy karaborosy midina ny tanàna any tsy hitondra fiara manko aho fa atahorako tsy azaka lalany zay are ka amin'ny larobia maraina be tsika zany no manainga asiko aterin'ny Paoly Sofiery tsika treo ameritsy atosika de izy mitondra ny fiara miverina ty sady miandry tanàna tsika kosa mandeha karaborosy patonga ny tanàna za aloha tsy andeha amin'izany mefa dringa mbola kely ny tamin'ny fatrany maninona raha mandeha ka tsy te andeha ary ako terenareo kosa ve fa tsy tokony mainga maraina be kosa ve zany ry papa fa mifetra misy an'izany karaborosy mandeha zany misy foanany ka fa le miditra maizina ny tanàna neny tsy tsara na le anomanana ny vatanana aza manahirana be otry ary mama ho atao tsy mitemy mihitsy eno mieritreritra ny trano ivatanana amin'izany mihitsy io ay ve tsy ilana ny amin'izany ny anjara efitraniko amin'ny ovandry dada ho ao an-tanàna no asaiko dioviny zareo de aotsika mitoby efa nizarianao amin'izany mihitsy manko ny ao aiko nisy an'izany fa tsy nilazaina na azafady re raha anta sioka enao ty ary fa manino indriry meva raha mandeha tsy maninona re zany anvelao izy hijanona sady mba miandry tanàna koa amin'izay tsy ampiasaiko daholo aloha ny fiarantsika so apiditra faty-antoka ohatran'le tsy nanarahako any zala tamin'ny farany iny de efa homany de n'izao ary ny tokony entiny efa manitsana ny vovoka mena zay izy telo mianaka any tsy ho azo an'ireo amin'izany aloha karameve aleky any miezaka mitiniko fafato mitolona ny sasalovy ny fafatrano sady tsy araka zareo mihitsy mitetiko amin'izao mitsaninaty izao mba hanararotra ivoaboaka ny ivelany any mba misy fahafahana kely tsinonako andraso tonga eo raha Paoly de andeha de andeha tongotra ve nefa
Maninona moa raha entina ny ihany Rapaoly dia mba omena vidina sigara kely fotsiny ampangiana azy e. Mety izay ka. Aleo aloha andamindamina kely ny atao trano dia anety varavara kely fa ohatry ny efa mitaikisa ny oran'izany. Areza foana Rapaoly. Efa ho adiny iray izay izy no lasa tany dia hoe andeha hividy sigara fotsiny. Na sigara raisaka kosa ary ve no hovidiana dia mbola tsy tonga foana. Ny andro ity efa merika sady mitselatra no mikotroka. Ny jiro aty hatramin'izao tsy miverina. Sioka. Ny andro memaizina. Iza ny rako io? Andeha hividy labosy vetivety etsy amin'ny mpivarotra etsy amin'ny vavalalana etsy rangaha. Hiaritra ny aiziny eto ve? I Paul andrasany ity mbola tsy tonga. Dia aleo rapitsina atao ilay fivoaboahana kely mihodinkodina any miaraka amin'ny fiara. Idiko ny vavahady dia miazakazaka be ah. Apio kely lesy fa milay be izy zany to dia hitako be le orana be lasakako sady efa miatona eo amin'ny atsasany moramora ihany tsy riva malamamaina ny an-tany iny le selisa anaky-patalitiany kala am'le zany aloha kalama aloha le zany tsy maintsy mbola iveriny eo iny tsaha iny zanaky rasony iny iny le anovatsika tonga dia batlazy beko sioka ary le sipa zany tsy nandeha niaraka tamitry zareo aolao lara idozy dia efa indray zany mibatabataitsika eo impibaina kobolisany ty tamin'ny veriny ty sady izy avy mividy laboziko tsara zany jereny lesany fa finganiko kely ny tonga dia mpilakazana reny be Ny anjera marina. kalma alonjy tsy naninona very mademoiselle Lena sady feno fotaka marina amin'ny patalohako. Lasa mifinjifinjy be izy zany. zany Tsy naninona ka. Azafady nareo andehanako e. Aizany izy feno fotaka be any fiansely zany ao aloha fafakely Lelaka. kay zany izy mihoatrana daholo marinako dia avy mialoka kely miaraka aminay aloha re ato anetsy leny sady inona koa ary mamaky anjy eo Velao azafady ka. Ary aza manantona aty nareo ka. Dia aza stomma. avio Esoro ny tananao. Etsopinjeo eo ao ary fa esoriko mihitsy ty pataloha ty de Bay. manginy ty vavy sady izy ary naheno an'ty amin'ty orana be ty ao le sy nakajo ny latsy anao valilay iny i mihitsy taty amatorako ny vavany ty ary manginy omeo ahy iny nalenalena azy mba solon'le karamatsika farambola tsy azy ty raha doroa tazomy ty anovako azy letsy vatezitra amin'ny biby sioka zany endroatra ny zazana azy bombo ihany kaiko dia ovitaina amin'izay momba tena avy eo ary maninona ary aleo aloha soriny ty tapombavany ty tsy laiko mitabataba eo tena Karery salahy. Avelao are ody dia miteniteny ela ny tena mindrabainy tena fa matinay andala mandeha any are aoka aloha ndraika ameo anao ny numero anjiry malala tonga dia soraty eo amin'ny tany io ary lasa amin'izay
mahazo mandeha am'izay njyary adory ny etalary zala adinona tamin'ny alabozimy teo ty ry zbainina nafiry moa le numero 1 teo atony le tehirizany to mba atsoatsoina rehefa agomangoma iny bainina tena lozy nahazo ahiny mara nanely nitady fahafahana ka zavatra hafa ny afaka milton'le tsy mataotody iny mba sendra ny oatra nyity valavina miamperana ty de nidirandoza vokatry ny jiro tapaka daholo zao nahatonga an'izao sa Paoly tsy tonga sa dia nozaha ihany koa ina ny ahazo ana fantatry papa zao so ihany aloha fa tsy nisy nahita ny voako tany ivelany tany mba tsy abedy aho sioka marina tsy mbola mangovotra be aho zany malemilemy sady marary nanaparan'le tsy valahariny filany teo dia andro aloha ka dia isolakanjo koa avy eo idiko tsara ny vavahady sy ny trano dia atory avelako any iny Paoly iny tena ry papa zany tonga izany andeha aloha voaina sao dia okizitina indray iny ka ohatra ary efa nisy namono vavahady hay ve fa ao Paoly omaly tontolo izy dia zara raha hita ahoana moa natafiditra azy tao zany sa manana dika mitovy amin'ny lakile izy tena mitady olana hafa indray zany marina satria sao dia mba nahitany tsy nahateo ahy izy tsy maintsy alamina izany rehefa avy eo ka nanahoana ry taty Romeva fa mbola vo avy natory manahoana nareo inona moa mamaika ahy eo ry mama za nge vakansa zao sady tsy napoziko tonga maraina be koa nareo ko eo aloha nareo fa andeha ho any amin'ny efitra ka aresy papa ry mama mbola niaraka amin'le vahintsika iny angamba izy sady mampifankalala azy amin'ny Paoly koa izary ty zany vahinona izay mamy zany ao ho hitandreo ihany fa andeha ho any amin'ny efitra aloha ka dia avy eo anao dosy sady tsy mahazo aina mihitsy koa zany tsy natahotra velonindry taty roa andro izay toa hoe tapaka ho ny jiro taty ozy Paoly lamina ka sady angamba isak'izay efa natory koa ny tapaka ny jiro zany dia tsy hitako koa nanahoana ny zanako io le zanako fiarora Fredy mahafatifaty sady zanajavatra daholo le zanako zany raha miserasona manao mademoiselle mevarse adinoko ny lazana azy ay mademoiselle sioka fa iza koa ary tony olona netiny ry dada avy any tony dia tena tamba mivohatra be mihitsy ny izy ity ka jere ty satroka nofany ty malabary vasoka manompo mimena vovoka mbola palitao koa ty ivelany marina tsy zahavo mafana ny mahita azy manahoana hony ianao ry meva manahoana tompoko izy ny raha Fredy akia olona matokony etoka avy tany ambanivohitra izy anampy rehefa mitondra fiara zay no natongavany aty tena zava mihitsy anampy atsika moa tena izy ary raha mety dia mba marina mihitsy zany raha miserasona ay ve dia hipetraka ato zany izy io amin'ny manamako manokana anazy dia ray trano amintsika tokoa izy
ao amin'le efitrano tsy misy mampiasa ao no diovina tsara ho anazy na reo koa dia misahirana reto ka tsy misy misahirana zany eo efa vonona ny amin'izany mihitsy anie zay ay kosa io mba raisy tokoa reny entan'ireny remeva avy de apetrao amin'ny efitranony ao alefa za reny anao an'izany de mba karakara reny vahintsika raha matoa endre mahazo mandroso fezara Fredy tsy maninona mihitsy ny raha miserasaonina ao mandroso ianao ato aloha zany ianao no mipetraka mandra-paha de aza manahy ianao fa sitsika fanaka ato akoatra ny fandrina io na de ametrahanao ny fitafianao fotsiny aza mety aminao ve zay fatray isy tsara akoatran'izao indray ary very raha miserasaonina marina tsotra n'ireny tsanona mpanjaka ireny mihitsy ny ato aminareo aiza koa Fredy mba marina reko efa nahita tranona mpanjaka nga ianao ka marina anie zany ny any tanàna angamba misy ohatran'izao zany raha miserasaonina mivovoka de mibozaka de ny tainombo ny taimborona rehetrarehetra io hitanao eraky ny trano aty nefa jereo anie manjelanjela tsapere gorodina manjopika inona moa zany tony zao raha misy karo re tony natao hoe karo aminy karo tena fatratsy misaotra anao raha miserasaonina mbola tsy de inona mihoatra ny tokony ataoko anao ary zao ko ka tena ho sambatra zany ve sady nahazo efitra manokana mbola azo vady spesialina koa zany moa le ny fanarahantsika ko fa hony tokoa izy amin'izy roa vavy zany mba azoazo ny finoa sahady amin'izao tena fanontaniana nandrasaka zany raha miserasaonina raha mifijery mamaika aloha de le nandray atsika iny hitako tsaratsara kokoa amiko kanefa ohatra no sarotra mifandidiana raha miserasaonina fahoana ohatra ny masika be zany ny fijeriko anazy teoko zay mihitsy aloha ny faravaviko iny aleo nga le efa niaraka taminareo avy tany tanàna iny any ny fatohan'ny saiko sy ny foko amam-panahiko ka ikanto ianao ihany io ka tena aleo iny raha misy fa ny olako anie de zao ahoana nefa zoa zany ninona zay ka ny tena marina manko de mbola ahoana re zany ahoana ho azy zao ny lazako amin'ny zanako vavy hoe tianao izy azoko ange ampidiriko aminy ianao aza matahotra ny amin'izany ampidirinao ninona ny ampidirina raha misy zao efa lefako tsikelikely ihany ny resaka hoe mba tianao izy de resahako mialoha kanto ianao kosa manao zay fandraisanao aminy kokoa mihoatra anay rehefa ato an-trano de rehefa misy fotoana ahafahanao miresaka aminy de aboraka ao aminy ny fitiavanao vareka zay zany ny fanaovana azy mazava ny Fredy ve aloha zany mahazava tsara raha miserasaonina sady zany mbora mahazavatra zay any rehefa azavainy elaela raha misy fa ty kosa mba ifanarahantsika ahoana zay raha misy anjaranao mitazona azy tseritreritra ny voaboaka ny ivelany any fa nga kosa moa zany de tsy voaka ato mihitsy kosa zay na hoe de mba andeha ampiaraka aza ve rehefa raikitra ny afiara tsy izany loatra ny tiako teneniny ko tsy azoko afaka mivoaka nareo rehefa fantatro fa efa fotoana tokony voana fa de tokony araka foana aloha nareo na izany aza azonao ve zany azoko am'izay tsy de mbola mpivoaboaka ny ivelan'ny tanàna manko izy roa vavy reo sao de anahirana mandeha mianatra fotsiny ihany nefa fanaony le zandriny fa izy ary am'izany terina matetika mitovy any neka izany zay samy vahiny eto an-tanàna zay vao azoko ny aina marina firandro ve tsy nandro tany sarana ny sasa fotsiny efa naposiko moa zaniko le vovoka be antony ndray tsy nandehanako mihitsy zay fa zany moa mahambany vohatra ny ambany vohatrako
fa ny mahakakany dia mba misy rano ihany any fa dia matetika ny olona any maloto be ohatran'ireny ireny mahalana be mba mandro izany ka misy an'ilay mpiara-mianatra aminay avy any ambanivohitra mody isan-kerinandro any aminy dia izy no tantarany izany aminay. Ka le fahazarany io hitandre misy karazan'olona any tena sarotiny amin'io fahadiovana io fa misy indray dia tena tsy miasa sainany amin'izany mihitsy raha tsy tsemboka tsy mandray rano ny fitafotsiny ny solosoloina eo. Tsy mahita izay fehivany aloha fa dia mitovy daholo izany amiko sady samy mena amin'ny tany daholo ny fitafin'ny olona rehetra hitanao avy any anie. Misy samihafa misy tsy ohatran'izany. Hay hitandre ty mpiasa nentin'ny dada avy anyty zao karazany lemba madio. Ay kosa maninona ka ty fanavahandry azy hiala mariko rafredy mo ie izay mihitsy le anarany renaka ilay karazan'le tambanivohitra madio madio ie nefa fitafiny ary mivolo mavavava beko sady manao fitafy sampona palitao avokoa veranga dia atao ivelan'ny malabary ka za mihitsy aky ny fomba fitafy any samy manana mety amin'ny arakaraky ny toerany io fetina andro fety mihitsy ary zany aniko asa mety hoe mihaja koa angamba ohatraohatran'ireny daholo aloha ny anaovan'ny lehilahy hitako tany raha andro fety mety akeko ihany fa ny hoe mihaja aloha avadika aloha ny resaka fa inona marina indray hono zany no antony mitondra papa azy io aty inona mbola ilan'ny mpanampy hitondra fiara angapaoly tsy ampiazy ka sa anampy fiara vaovao izy ohatran'tsy izany aloha raha ny fahitako azy fa inona ngamba ny io le nresahany atsika tamin'ilindray mandeha iny anga le resaka vadivady io ie iny mihitsy mba malaky izy zany io ary ngamba efa ela no niketrehany azy raha ny fahitako azy fa tamin'iny fotsiny vao mody nampifantariny atsikako. Inona ny antony ilasandrian'izany ka ohatrany hoe efa vonona ny alaina tamin'ny fotsiny ange io raha io tonga dia vao vaky fotsiny tamin'ny fihetsika rehetra nataonry zareo. Dia efa io zany ny endriko ohatran'le paty zany io 10 minitra dia vonona. Mba tonga alohanareo izany androany fa naninona tsy dia niasa mihitsy ary ako miaraka tamin'ny rafredy nampafantatra ny tanàna fotsiny nataoko nitondrazana andeha tany amin'ny toerana fakana sy fanaterantsika entana dia nampafantatra azy ireo azy raha sanatria ka tsy afaka mitondra fiara dia nanahoana ny fijerinao any tany rafredy efa tadidy daholo ve izany ny olona sy ny toerana raha izany ka rafredy ino tsy mahavariananao manao ankanto fa impiry manao manahoana kosa amin'ny sefredy anatin'ny ray andro mba bonsoir kosa angamange zany ny tiana atao aminao aza kizitina ianao ary mba misy miarahaba ay manahoana ary dia izany efa tsy nataon'ny rafredy bonsoir mba afako izany ianao koranta dia tsy mbola tsinjin-draha an-tany mihitsy koa ary ve hoe ho an'ireo zanakay ireo nitondrako ny rafredy tokony mba manampinampy apiditra ny kanto izy zao fa ngalo mbola tsy vita ny sakafo ranta tena naona be mihitsy ange efa ho masaka angamba ka atsoy ary meva fa zaho any an-dakozia jery azy sakoa nampiamamy kanto amin'ny petra aloha ndry vetivety sakoa dia iantso amin'ny meva ho ako rehefa aveo izy atsona iresaka kely vetivety tsika telo efa voavinavina koa ndresanao andeha iantso amin'ny meva ka kanto efa
efa nilaza taminao nge za tany ampiandohany e. Sarotra be amiko a niaraka amin'ny olona tsy tiako izany. Safidiko izany ho vadiko izany fa tsy izay fatifatin'olona tolotra ho any rehetra izao. Aza ataonao an'izany kosa le zanak'olona. Fatifatin'olona hoany. Ka marina zaniko. Olona tsy hay hoe iza reny very papa. Mbola tsy manambady aho fa araka ny fahafantarako azy amin'le filma hitako reny, mila dingana be dia be tokony arana vao mivady ny olon-droa. Fandaniam-potoana izany e. Toko tia misy olona mandany fotoana iarahana mandritra ny 4 taona mifampizaha toetra dia mifankahay toetra tokoa. Dia samy leo nefa avy eo dia misaraka ihany teo aoriana. Ray ao anatin'ny maro kosa izany papa. Mila mba mifankazatra kely farafaratsiny. Tsy voatery ho azany mantsy anao. Ny elany maharay rory kanto e. Dia voafiry andro ary ve izay dia ampy alalako azy koa e. Azafady ane Rafredy. Ahoa zay madame? Kely ane azafady. Eny ary e. Ay ve Rafredy mbola teo e. Andeha hanampy kely amin'ny madama kely aloha zany azafady a. Andao e. Ndao fa tsy maninona re a. Jereo. Olona tsara toetra, mahalala fomba ohatrin'ireny ve tsy dia tsy tiandry. Ay e, raha ohatran'ny Rafredy izany aloha na 4 taona na 4 taona iarahana, ngamba dia tsy eto tafaraizany mihitsy izay e. Ny fanalavitra isan'andro aza ngamba no ahiako. Tsy gohana lehilahy tiako mihitsy izy indry papa ka. Rafredy nefa raha ny filazany dia tena potika aminao mihitsy. Tsy mba hitanao ve izany e. Raha mifetsiny aloha dia tsy mandainga kosa fa mampiseho an'izay ry papa. Hita ny rehetra koa izany fa manomboka manahirana ihany ary ny fahasahiny zaoko. Le fomba firesany amiko indrindraindrindra. Kanto e, lafatra e, fanaperana e. Leo be amin'le fandokafana ka. Fanehoany ny fitiavany andry re zany a. Avetriko indray fa tena potipotika amin'ireny mihitsy izy iny. Aleo potika any papa dia tsy izy tsony a. Heverinao fa tsy fantatra angano tetika ao io. Ny apiditra mafy amin'ny Rafredy. Na tsy nahita fianarana firy aza dia ny saiko tsy mila W ary ny foko tsy avelako teriterena ohatran'ny fantako mihitsy. Zay fa tio izy eritreretina ny resantsika e. Papa efa voninanao ny fiarahanareo manitra tsara. Dia masitondry. Manampy tamin'ny be mihitsy ny ianao lahy. Izany tokoa raha olombelona. Rehefa misy ny tadiaviny dia mahafoy mitafy mbola tsy nanaovana mihitsy hahatratrarana ny tanjona tianao azo. Taizany mbola nisy amin'ny papa iresaka manokana ohatran'izao izany raha tsy voazao. Izaho koa ary izany olona tongo izany. Ry mama nefa voalasa vao teo andeha hiantsena. Ary nakaiza mamanao ry kanto? Ay ve papa e, lasa nandeha niantsena hono izy sy Paul e. Vao vetivety teo ry zareo no nandeha. Hitako koa ny tsy midy ny vavahadiko. Radiolahy zany tsy efa lasa tato daholo ny entana. Le Paul iny efa tenenina foana amin'ny manao atsirambiny io. Tokony hidiny amin'ny lakile amin'ny farafaratsiny rehefa tsy nampilazanao izy. Izay mihitsy aloha e. Ho teneniko mihitsy iny rehefa tonga eo. Mety mihitsy izany. Ary mievanga lasa iza? Lasa nanatitra taratasy any ampianarana hono izy dia tsy hanaindry mama any rehefa hody. Fa nody aloha tokoa nge papa izany e. Ary aizy. Rafredy, mbola tsy dia nisy asa izay ka. Angamba ny olona isika tsy eto firy andro iny dia lasa andro zalahy ny client. Takizay izany tsy nandeha e. Tsy miala amintsika eo izany ireo client ireo e. Mba fanahina sendra nandalo tamin'ny saiko fotsiny izany. Fa Rafredy marina nga tsy efa tonga teo e. Mbola tsy hitako a. Tokony mba jerijereo any izy fa mba averiko fa tena mbola matimaty aminao any izy iny e. Matimaty amiko. Eno a. Azafady aloha papa fa tena tsy taonako ny fimiezako a. Dia Rafredy kosa very papa. Asa tao man'izany ho indrangahy iny. Maninona anao zany izy. Mba mifanentanaina nge ianao sisy e. Andray kosa ry papa. Aza mampitovy lakana manjatra ry papa ka. Ka marina zany. Ianao vehivavy fotsiny. Ty vavanao. Tsy tia an'iny aho a. Olona tambany voda iny. Na tambany voda, na tanireny vohida Rafredy dia manana ny maha izy azy iny. Ary tsy maintsy iny miaraka aminao. Dia ho hitantsika eo ary zaniko. Tsy maintsy miaraka nareo.
Tena azafady e, ohatra ny nahenony anarako a de niditra fa azafady fa hoe maninona azy tsy misy nininona re a. ay manahoaka fa naninona azy ary amin'ny seny de ionjonjona ny be ohatran'izany a. Meva fa ina ke mahela be andry ao amin'ny dosy ao a. Efa mivoaka kia Ela be kina zao ka mbola izy reto zavatra nasain'ny papa nataoko efa ho atsasakadiny veky otry fanganto mandry iny tohatra mena maso be ka. aka ny zavatra masoko de zay na ela tao nanalan'izay Ditsoka ie ditsoka misy zavatra mahazo andrio fa tsisy ditsoditsoko izany e. Andro maina be io ditsoka amin'izay aty an-trano. efa zany moako zany no maro Ohatray de inona zany hoe malatsaka ny ranomasondria amin'izany ka. Ohatray tena mitomany mihitsy ilay zandriko masina. Tena mbola tsy nahita azy nanao ohatran'izao mihitsy aka. Meva maninona ho andry ao lasa ao amin'ny soky aingana. Andao hiala teto aloha fa sao dia hita ny afy tokoa ka nahirana ka. Andao any amin'ny efitrano ndre. Zay izy eo aloha ndry mipetra dia tantara ho aloha ilay olana-ndry e. kanto mifaity Maninona aja noho mihitsy aloha ilay ranomasondria dia tantara ho anahy ilay izy ka. efa mity tsara ve aloha ivaravarana io e Fa misy inona ry Meva? tena ho fatin'ny papa kia Matahotra inona ka tantara ho aho a ndrika loza ndry mitomany fotsiny e. ka enondry ary aloha e Inona raha mahavarimbarinan'izy roa vavy reto tato ato? I Meva lasa vao maika tsy dia hitako firina dia samy atatra anaty ihany azy. Raha tsy hoe misakafo, ikanto indray toa manga tsitsiky izany no lefa tonga avan-drafy reto ve na tonga n'izany fiovana izany. Nefa izy ara miaraka amin'ny rasonina matetika dia hariva foana vao tongako. Ka tena ny Jehova mihitsy ka. Naleko indray aza mahita azy ireo mahay vava sy mikarantsandratsana toy izay zao moana zao. Tsy ianao akory no natolavanay a? Inareo koa zany manaitra. Bonsoir madame. Ahoana ry Rafredy a? Inona zao no mahavarinanao mitazatazana eo an-davarangana eo raha anta? Ohatra mba tazatazanako. Avy marina angelo ianao aty e. Iresaka eto aloha zay dia mety ho aminao Rafredy rehefa avy eo a. Zay a? Iena ary Ramsey a. Mba samba mba tonga aloha indray nareo zany androany a. Mba vita aloha ny asa e. Efa zadry Rafredy dia nampitondraina an'ilay camion anankiray. Mba mizary zay amin'izay. Ay kosa, gaga manko. Efa sakiteny anao mihitsy aho hoe aka olona nampy ihany moka dia olona mbola vao mianatra asako. Laha ny andro miopy azy fotsiny ato tsika. Indray koa dia filazanao azy. Nga zanyko. Ka jereko toa ianao foana ihany no eniko mitondra le fiarako. Akoatra amin'ny Paul mazava ho azy. Paul moa efa natao hitondra asiny ankizy ato an-trano e. Fantatro any ataoko. Mbola miahy ihany amin'izany foana avy ianao e. Misy antony matoa naka ny Rafredy. Zany eo ihany fa angany ankizy tsy ao e. Andeha hoaiza moa izy. Olona tsy mahazo mivoaka ny tranondreoko. Tsy avelanao mivoaka mihitsy moa zany ny marimarina kokoa e. Dia aiza ny tsenikeniko mihitsy firy andro izay. Ho aiza izy fa tsy ao ihany e. Ao ihany ry zareo. Na za koa azany zara raha mahita azy roa e. Ao anefitranony ao foana rehefa avy mavita ny rarahany sy avy mianatra.
Mampalahelo ihany mieritreritra amin'ny fiainantsika rahasaonina. Ny ova mihitsy hatramin'izay niresahanao azy roan'izany vadivady zany aiza kory ka zany fa mitapin'inona raha masinao tsy mahatsikatra izao fivany izao vo maika koa ary hatramin'ny tondrano rafredinao iny moramora ianao raha antasomba enina eo zany ka maninona mora eniny zava-marina anie zany moramora ao hevitra tsy voasaina mihitsy ny nataonao ka tena malahelo ny zanako ako rahasaonina. Ohatra ny hoe za iry koa ny miaraka tombonkevitra aminao amin'izao anka ity da vahaolana mihitsy zao fa tsy lasy kalmy ianao efa nieritreritra any amin'izany mihitsy any aza lany andro amin'ny eritreritra fotsiny fa sao de tara loatra rahasaonina zao mihitsy any ilaza vahaolana hitako amin'zareo inona indray sao zany vahaolana olona zainao zany ka sao de vo maika andray ara mihoatra ny efa ny ainana ny anao koa de efa tafahoatra loatra ny fanakanana anaka ka zany ka efa toetranao io mantsy ny hoe mamoaka hevitra tsy voasainy zany aleo atsokaka ty mihitsy izy roa de enoky eo zay ilazainao. Mba hagaga tamin'ilay fivoahan-kevitry papa iny koa akika tampotampoka eo de hoe afaka mivoaka ty ivelana ty indray ontsika ino aky na de hoe rehefa vita azy ny atao efa hitany any zany aloha ndringy aza ho mba mandeha mianatra de mba mahitany aty ivelany aty fa za marina aloha zay fa za aloha efa tapa-kevitry ny angala ty rehefa te handehandeha le fanolasaiko andry iny fa hono ahy papa ve kity anaonao an'izao fotsiny amin'ny amin'ny antony aloha asa sao de mba niova kosa ny eviny de miverina tamin'ilay resaka fampanambadiana iny izy de tsy mino ahy aloha de hoe ny antony amelanantsika anao an'izao hoe mba hitantsika vady amin'izay tiatsika ozy izy indry ohatra ny tosahatra inona mety ho antony hafa koa nefa sao de mba efa tsikariny kosa arany akiny fiovanana izy tamiko inona moa ny fiovana be amindry izao ka mbola tsisy hoe kibo mibotsina ve mbola tsisy an'izany akia na tsy zany aza ka za le tsy de mitakosokosona mama ohatra tsy miara-misakafo aminareo indraindray zay indray aloha tsy fantatra hoe eny mety hoe marina koa aloha zay za koa nisy an'le resaka nataon'ny papa farany tamiko teo masondra Fred zay de lasa ohatra ny kamokamo be mijanonjanonao amin'ny salon ao rehefa avy manao raharaha resaka inona ki zany si fampidirana iaraka amindra Fred de imasomaso eo ve ki ampidiriny mihitsy moa zany izy ty fa tsy ho tafiditra mihitsy aloha mahita tsy de be teny ngamba de neveriny famora anaovana an'izao rehetra sao meva aloha de tsy azona amin'izany kosa eto aky izao de mahita hevitra mikasika n'inona ty problème mandritiako hoe ahoana aky zany mody tsy mivaky loha fa tena miasa be mihitsy ny saiko ahoana ny anaovan'ny papa ara maheno fa hoe be voka tsy manambady ny zanany de ahoana koa ny anahelo ny mama ka zao mitony foana aloha de aza manova fetsika ho mety ny fiovapetsika teo amintsika zao nitsikarana natonga zao ataon'ny papa amintsika zao hoay le ty mba mijery lalana ry amina azafady rangary boatsia tena azafady lalana malalaka be io ve ky de manintsy aty fotsiny le lehilahy io mety maika kosa ngamba izy akia izy izy zany ry manjakely za rangamba hiaraka aminareo roa le bote aloha ekeko fa le hiaraka aminay tsy lasa maninona kia amin'izay mba manana carte de corps tsika ko olona tsy fantatry regny koa mipetraha aloha de tantarao le solution hitandry raha Fred akia inona ataotsika isolo vaika ny kalana azondry raha Fred ahoana koa zany fa tsy azoko inondry ary ny anaovantsika azy ataotsika ohatra n'ireny film reny io ahoana zany ka tantarao fa aza be suspense akia hita mihitsy ny hoe olona manambady écran mahay an'izao fikafika na film rehetra izao
Tataraiky velosa ty e. Ka alefa sy fiavadodina e. Dia avy eo tsika mody amin'izay mampalahelo be mamareriny ao an-trano ao. Zao ary. Efa voafehanao tsara mihitsy mitondra ny 16-20 ara Fredy. Aiza koa re ramoseny hoe voafeha. Marina zaniko. Ny sofiara talohanao tsy sasatry ny manimba rehefa mandeha lalan-dratsy. Amboarina foana ny sasatra ny vidy piesy ny lasa dia lasa tsy miasa. Ka za kosa nge mba efa nitondrotra ny hita ihany tany an-tanàny e. Asa raha efa hitanao le anankiray iny, le Andry Ralipo ny fetiko tamin'izany I Ralipo varotra. Le manana magazay ao an-tsenan'ny Sabotsy. Tadidinao mihitsy. Fa tsy mahatiandoka anakanao e. Voakojakojanao tony anao mihitsy le fananana. Fa za no mitady mahatiantokako. Hitanao, hatramin'izao anie za ka mbola tsy nahazo ny fonjanako mihitsy raha miserasoany nefa fantatro tsara fa zay ny tena mba mifanarahantsika ho karamako. Tsy hoe za ihany kosa angamba ny tambana sanao e. Na dia ny sakafo na ny trano ipetrahana kosa aza ve? Iny resaka iny tsy azo dodonana fa hainao ihany ange ny vehivavy. Ka hainao ihany koa nge ramose. Io zao ny tena tsy ampy amin'ny Rafredy amin'izao. Ny taona me mandroso, mono me mitombo, efa nilazaiko anao ihany anie zany. Aza manahany zany ho ahy anao Rafredy miaritra kely anao dia mba miezaka be dia enao mba manampinampy ahy tatana ny asako e. Tsi, sady ahoana moa zany tsy anara miserasoana. Tamin'ny voalohany samy tao an-trano tao ihany zay dia afaka mba mifampijerijery sy miresaka. Voaviny izy zao. Hitako avy nandehandeha tany ivelany tany izy roa vavy. Tena tsy ho very raha miserasoana raha lasan'ny olona any mba ho anjarako. Tsy efa hitanao ihany kosa ve fa mba nanampy anao ahy? Eny efa hitako aloha le nataonao indray mandeha iny efa tena isorako anao be dia be mihitsy zany. Sady za koa anie tsy mitsahatra ny miresaka ny any amin'ny zanako e. Dia apiopio ao mihitsy raha misea. Zay efa tongotsika ty fa eo andrasana le client Rafredy Ay, vonoana eto zany ny fiara Ie. Zany raha nahita tora alina nandinika ny fiainako. Tena tsy maintsy le hevitra kanto izy zany natao mba tsy afa-barakandriry mefa. Minitra iray namadika ny fiainako toy ny nofo ratsy iny indray ariva iny e. Zao lasa manao tsy fanao koa ty. Oviny mefa mba mipetrapetraka ety an-jaridaina vao maraina. Andeha amin'izay hiditra any an-trano aloha dia hanondra raha mandra-pandeha hianatra ka. Ay ve mbola tsy lasy Rafredy. Mademoiselle, manao any? Manao any ianao? Dada za mbola ao. Dia tena tsy fantatro aloha meva. Za nge tsy miaraka aminy andro any anamboatra fiara zao zay spôly dia atao tanàna ihany zay ny asako. Tsara kosa zaniko. Fa inona no mahatsara an'izany ro mademoiselle meva? Ajanony any aloha le mademoiselle zany rehefa hiresaka amiko ato an-trano meva dia ampy. Ka sao dia mba tsy fahalalam-pombako. Tsy mahalala fomba hoana koa ary. Samy ray trano aty ihany ve tsika dia ifampiafahafy ray latabatra rehefa misakafo. Andriamanitra, ary inona ary nahazo an'ity mademoiselle ty milasa be resaka be ohatran'izao. Ka tsy zany anie mademoiselle. Henoko koa ange ianao rehefa miresaka amin'izy zokiko iny Hoe maninona? Ianao tsy mba miteny hoe mademoiselle kanto zany fa kanto fotsiny. Dia mba atao ohatran'izany koa mora Rafredy Ay, ao ary Inona zany no mahasamihafa azy kanto ka? Sa ratsy kokoa mihoatra azy? Kosa tsy misy an'izany ry ay meva.
samy tsara daholo nareo. Ay, raha samy tsara zany izay a dia tiako raha izany ataonao ohatran'ny kampo. Ka tamin'ny ava i kanto anie ka tena tiako be amin'ny foko manontolo. Indray dia izaho zany tsy tiandra Fredy. Ka tsy izany tiako koa ianao fa izay no tiako hoena. Ay tia ihany raha Fredy, sady raha Fredy koa anie tena tian'ny olona rehetra e. Tena marina ve zany ry meva? Marina e, tsy tsapanao ve zany? Falifaly ery ilay tamba mivodaty togatokafako eto. Raha mba fantany mantsy fa anjonoko azy daholo izany resaka izany a. Ay ve ianao ty mba tsotsa firesaka be ohatran'izany ihany e. Ne veriko fa reny efa miketiketiko be reniko no. Zahary angeny tena tsotra indrindra tao trano e, fa rehefa tezitra fotsiny no mivadika. Mivadika lasa masika be. Ie, fa amin'ny raha Fredy tsy hanao an'izany mihitsy ka marina e. Oy, izany hafanako marina marina. Meva koa zany dia manao izay mahamenatrako. Ay! Kanto tsy hitandringa raha Fredy teo, mbola hiaraka hivoaka any manko izay. Ahoana moa ny alalako an'izay misy azy zany e? Mba miavina koa tianao ty ka za nge manontany tsotra e. Ka za koa mamaly tsotra. Tsy haiko re za variana nanao zavatra tao amin'ny efitra tao. Fa dia mbola tsy azoazondry foana ve izy iny e? Emezako malakilaky mihitsy tianao ty ry papa. Efa miteny anao hoe tsy tiako iny ary tsy ho tiako dia zay. Tsy mandaitra ty amiko le lazainao hoe ny ela maraindroa. Vao mainka aza ho mahasositra ana dia mahita azy misakorokoroka amiko isan'andro ato azy makaleo ka. Fa hoana kosa izany fandraisanao an'ilay zanak'olona izany e. Tsy hitanao ve fa olona tsotra be iny sady tsy nanao ratsy anao akory? Mandeha fitay atsalaka ny ianareo e. Nanenenako mihitsy ny nanandrana ny eritreritra kely azy tato an-tsaiko. Tao fotoana very ho fotsiny ilay izy. Tafa ohatra loatra kosa izany fanaratsianao an-draha Fredy izany. Ho hitanareo moa ny afitsoniko. Na niditra mihitsy ry zareo izany. Meva kely. Raha Fredy. Ay ve papa ivato? Raha Fredy. Mbola tadidiko foana kely fijery papa nahitanareo mitsamany ara-niditra avy any ivelan'ny tany iny. Fa nanina tany tokoa aloha nareo e. Mba nampianatra azy lanao romantika kely tamin'iny e. Nentiko nijerijery ny zaridaina amin'ny mamy izy. Ndriko aloha meva. Tsy nampozon'ny papa mihitsy zao iny a. Za koa ary tamin'iny tena tamin'ilay hoe mody diso fanantenana tamin'ny toetran'ilay Razoky. Nasainy nitady azy mantsy ny za dia tsy nety nandeha. Ka ianareo mbola nampiaraka. Tonga dia nety ilay fika. Mbola ho avy zany e. Za indray araka ilay resantsika iny e. Nampiresahako foana dia iny koa fa mitady iraikitra. Ndry tiako aloha amin'ny ovavy io tsy laitra mihitsy ka marina e. Ataoko daholo izay faraheriko akia. Mbola vao mivavy ary zaniko. Fa ho fatany papa anio ary ho fatany zao e. Zay aloha e. Ka toy izy lalindalina amin'izay ary le drafitra antsika e. Ho lazaiko andreo fotoana mahametimety azy ary e. Ataotsika mipetrapetraka tsara ihany sao dia mandamoka eo mitetika fa efa mandatsaka ny fitana io. Tsy tokony ho ela tsondry fa dia efa mivonona mitohany ary aloha fa madame raha Fredy ndry manomboka izao. Efa vonina tsy fidina kira Razoky.
izaho koa ary izany olona mba miatso azy izany e. Raso aloha eo raisina. Allo? Allo? Izy io azafady? Za ihany akia. Mahatsiarotsiaro an'izay mibantika seria. Seria ahoana koa e? Ianao ary tsy fantatra koa? Tsy tadidin-driva za feoako izany e. Aza manadaly ianao raha misefatsy. Mba najanon'ireo sekreantsika ve aloha le nataontsika iny e. Raha inoko amin'ny olona manko iny dia manam-poza fa sao dia mba disy numéro ary ianao ity ka? Fa tsy zanaka rasona ve zao e. Le sipa forma kely iny e. Tadidiko an'iny feo andry e. Dia ahoana ka? Arovina indray hono ny vidy labzy. Tena lelelanan'olana mefy ity izany raha izany firesan'izany. Dia ahoana koa moa izany nahalalany an'ity numéro ity e. Raha sy loha ampiresana fa tiako hita tsara mantsy le navita n'iny anjandroko. Dia ahoana ho arovina ho andry ny vidy labzy indray. Aleo fa tsy soka ianao ary rehefa afaka e. Eny ary dia mialy ary rehefa elaela tsy miantso ianao dia lazaiko any amin'ny patabe fa mivoaka tany ivelany tany ianao nandritra ny tsy nateo andry zareo fantatra ihany manko ny fifehezan'iny anareo. Ka re ramose aleo fandamina fotoana dia hitantsika e. Ahoana reny atao izany e? Tena tiako fantatra rangaza mampiasa ny dadinanao ratsy ny zandroko izany fa nefa aleo aloha diniana tsara ny atao aleo aloha tsy lazaina meva mihitsiny. Afieky apio ary meva raha vita ny asandriany Ho avy ary mama. Kobanina fotsiny ireo dia vita. Be dia be nge reto lamba reto izany ry mamy e. Fa maninona raha manakarama olona nanasa azy e. Ka tsy afa-po amin'ny lamba sasan'ny mpanasa lamba retsy Sady ianao anefa be desy ny dokotera hoe tsy tokony hanao asa mafy e. Ka tsy mandreraka kireo rehefa somary tsy vita kokoa ireo dia mba mangataka fanampiana kely aminareo zanako fotsiny any sa hoe tsy mety izany. Tandremo ihany fahasalamana ka. Endre zarako azy indrimba hitako teoko fa maninona marina ho andry tato ato izay tsy dia mivoaka ny hevitry indry mihitsy. Io ary fa tsy karitra mama ny fiovany. Meva hono dia maninona koa indry mitoatra ny varim-bariny izany foana matetika. Tsy misy ninina ary mama. Nitoy amin'ny fianarako mampieritreritra io. Gaga mihitsy foa mantsiko. Efa ela tokoa ny te-any tany fa adino foana manko e. To niova izany mihitsy ny fahitako andry iny fa na dia tao aorianany namelandrainareo anareo mba afaka mivoaboaka ny ivelan'ireny aza. Aza mandefa saina lavitra ohatran'izany sao dia akarary amin'ny mamy indray izany ka. Vity reto dia tonga dia niova mihitsy ity jasy ity taiza nahita mevana na olona ohatran'izao. Ie dia afaka mandeha amin'izay ndry raha mbola misy atao re. Ay lasa ary misaotra kimeva. Ahoana marina koa ary tia ataon'ny Rafredy ity. Tsy hita marina izay tena tiany be. Ikanto sa meva. Tsy arakaraka ny lazainy no nataony. Ny azoko antoka aloha izany dia tsy maintsy hisy iray amin'izy roa vavy izany ny vadiny Tsy asa saina amin'izay andray mpiasa avy izany hanampy aloha. Izay no lavitsarany. Dia efa izay dia efa ampy. Mba be fandiniana akory mama. Ay ka arana hatramin'ity fiboako matetika ato ity. Dia ahoana kia?
jerijery kahe inona no mijerijery eo fa sinema daholo tony e. fahoana ka atao voninentina sendra miditra tampoko mama. Tsy kariny ka za le hoe tsy mivoaboaka firy ato iny. ay eny e ahoana koa moa ny tsy ahitany an'izany e ndry mankoatra ny tsy mpanao an'izany mihitsy ko De zay ky ny excuse navaliko azy hoe mieritreritra amin'ny fianarako fianarana eno izay no mampime ahy e fianarana efa fo io koa hitovy zao tsika sindry samy hobotony raharaha amin'izay Samy tokoa e. Shi eny e fa aza miasa saina amin'izany akia fa efa tokony hapoaka amin'izay aloha ny vaovao sao tareo koa ka ho masaky papa eo Efa atao tsaiko mihitsy zany ka sady ny vadiko efa manomboka lôvolôvo zany. za veky To lasa kilalao aky le fiainana marinako. Aleo ary fa velesina de ny mamainy vy e. De iny tetika efa andresahantsika iny ihany natao. mety iny kia de hitandre ampidiro ato mihitsy izy de aza hidiana ny efitrano-ndre Maninona mora tonga de rariva mihitsy e. Rehefa le tonga iny mantsy ry zareo no matetika mampiresaka azy de taritiko akao amin'ny efitranoko izy de ndry ihany ioko aleo ary ranga tonga de zay raikitra re Misotranao aloha rasonina taminataonao nataoko inona ka mba namelanao an'izy roa vavimbavaka mivoaka ny ivelany na ampiova azy roa mihitsy namerina indray nitsikitsiky tato an-tranontsika re ay ve efa tokony elo reny nataoko ka zay le hoe misy fotoana n'iny zavatra rehetra sady veriko ihany fa tsy manao foana izany ho rasona hitako na ampiova meva mihitsy aloha le izy lasa nanampinampy manao raharaha ato an-trano ane izy ay ary kanto izy indray nefa aloha tohatra malomalo kendrika izany matetika aleo ranga ho lazaina amin'ny ramatoty amin'izay ny zava-misy ka izy aneny ny eritreretiko vadin-dra Fredy izy ny tian-dra Fredy ny maromarona kokoa fa izy nefa tsy tian-dra Fredy sioka ay zay le tena antony nitin-drano ao an-dra Fredy taty fa izy anefa de miasa amin'ny fo hitako izany rehefa le irahako sy irahanao reny izy mba mieritreritra n'izany ihany ve nefa izy i Fredy no tiako lazaina efa fantany izany ka ary efa mifanarahanay zay indray ny anao sy ny akinafinafinao efa firina indray zao izany ny kobokobony no mangina tany ka fa inona izany no veveranao aty maka leo amihitsy ny farany ka tianao ianao rery ve ny baiko ny fiainana rehetra ato ny amin'ny zanakao otry fa inona zato mampivazavazanao ato zato ry mama inona koa ty miditra amin'ny resak'olo ty ry kanto ka eniko le fifamaliana ka sady amin'izay mama tokony tsy apakapeo no mivazavaza fataonao iny izy papa nareo mihitsy ny resaka iato zao hoe ny fiainanareo ny resahanay ato nefa do tia ny papanareo baikobaikonin'izy reriko aiko ka mbola le resaka raha Fredy indray zao zany kanto ka inona moa na fiainanao an'izany amin'ny mama ry papa asa na efa mitantara amin'ny papa amin'ny atsipiriandry mama fa nitetiko io papa io ny amin'ny anambadiako amin-dra Fredy io matezitra io mihitsy zany resaka fempeniny izany retsy fa za tsy nanaiky tsy vitany hoe tsy haikain'ny foko fa ny zavatra hitako koa manamarina ny tokony tsy arahanay kanto mbola veriko aminao ihany ve fa olona tsotrana iny sady tianao iny raha araka ny filaza papa ndao aza sy toninao andao nareo etiko hijery ahita maso ndao manaraha sao de zany lazainareo fa mamorona fa hoentinao ay za enga ny Andriamanitra ka am'le profy tsy azo elana mihitsy no hitanay ataony karame vato mama avy koa ianao raha ka ty fa misy ina ry kanto
Rafredy nefa ramserason sioka zao ny rafredinao ry papa zao le olona lazainao fa mendrika azy ao ramserason aleo aloha za mba nazava kely ramserasona inona rety hitako ty e zao ny antony nampanantsoko anao Rafredy tena mba afaka manazava kely ve za alohan'ny tenenanao ramserasona inona tsony ny azavainao am'ireny e efa miariary toy ny vaikandrana ny tanay tsy ahafenina tsony enao ty zany kay tena jokotsorika jerenao jomoka kay mavita zavatra be ty ambady tena tsy misy ninina za meserasona teo aminay sikalamiava tena mba tsy misy ninninona ve reny ambony fandrina amin'ny fampisafisafitratrany reny e sioka sady lazaina ho tianao zany ny zokiny nefa irahanao koa ny zandriny tena tsy misy azany re tompoko ely zany e efa ny fanarahantsika moa izy ty ary natao ataratasy mihitsy aza ka zao ihany ny teniko lazao amarina zay safidinao amin'izy roavavy dia rositsika ny raharaha tapitra mevaly tena rapitso zay fa lasa andriamanitso tena tafidik'izy koa mariny tatoko zay fa rehefa avy eo zany e dia ahoana moa zany afantarako anao eny ary so fa mbola nisy crédit ty telefona mevy ty marina aiza koa ary le sipiny mbola tsy tonga fony e raha zany atao tena mitsadika dia ho hita tena ny azo atena atovy tsara moko iny fa kalma ihany ano ela rajaka za zanakadeba ny le resaketo e efa eto aty nefa tsy hitako akory n'izay oloneto sa ve ndeha andramako antsona aloha ka zay fa misaonina ay iza koa ary samy miantsoantso zany e efa eto fa aiza ianao ohatra ary tsy akaiky itsy ve samy miantso azy zany e fa aiza ary le sipa tena tokony tsy nahatsoky ihany ho fatany eto zao fa tsy meva marina tsy hainao ve le tamin'iny ahoana reny amaliko an'izany olo ahy tsy tadidinao ve zay e ary to tsy miteny any ianao e aza matahotra e tsy hanenina ndretsony aka lasa za efa nanenenako nanenena aloha izy koa ary zany mety tsy mahatadidy tsara kaiko fa everan'ny lehilahy ty fa tsy mifiainany meva mihitsy moa mipodika zao zany eno za te hifona aminao nohony vitako taminoko tsy zany rehefa mamelafa diso aho tamin'ireny aindry ihany fa rehefa maminy ho zavatra raha io dia mazava ho azy fa tsy tompony tena antsoko mbola sarotra be zany famelan'izany fa arakaraka ny toyny eo ihany dia entinao aiza moa zany zao mba ty ahitanao andro mazava fotsiny ahy manintona moa raha mba mandehandeha ohatra zao fotsiny ary miresaka eny dia mifakafantatra tsarako mba tsy napoziko toy zao lahy le lehilahy nanolana mevy zany ka lazany fa lehilahy malotoloto misy volombava hono nanao an'le setra ty nefa tao lehilahy madio be madio tarehy be marina tsy mahatara indray ary ty izy to variana be any ianao zany fa
Ahono ary mademoiselle iza marina moa ny tena anaran'irety fantatro fotsiny hoe zanaky ny patron anay nefa tsy haiko tsara ny anarana. Miva re zay ny anarako ary ny anao? Zakelangy fa zaksa zany ny tena etso mibady akamanay i Paoly Sofiera moa no mametaka an'izany amin'ny anaram-bositra hoako. Faly mahafantatra amin'ny meva aloha zany jaksy. Za moa ho mpiasa amin'ny papanao ihaniko fa rehefa misy entana marobe tonga dia za le anisan'ny mibatany ireny maromaro an'izay manao an'izany fa rehefa tsy misy asa dia zao afaka mandehandeha ohatran'izao. Tsotra ihany aloha fijeriko an'izy ity fa angamba izy le nentin'ny zava-mahadomelona ny foany no nahatonga izany ampipiana vitan'izany. Fa varindrina be aneo andry. Zange ho tsy haninona ndritsony ary aza matahotra any amin'izany. Ka tsy matahotra anao intsony aho fa noafiko ny atahorako tsy azoko. Mahabe voka ange hono ireny nataonao tamiko ireny dia maninona ka zany vonona norainy mba lasa dadan'ny Jacksona. Moramorain'le zalahy ery izy zany. Raha mba fantany mako fa efa be voka le tena meva nisetrasetrainy tamin'iny moramora ohatr'izany moa izy ity dia ho vadiko ianao romeva dia hanana tokantrano kotsika dia mazava ho azy fa hanana zanaka azy ity tsikitsikako dia nga kilalao izy ity navitany resaka ohatran'izany fotsiny ka atao tonoko vadivady ry zaksa meva zany zange fa ela ny nanara-maso anareo roa tao ary efa mafy loatra tao amiko ny faniriana hitanareo. Nareo moa tsy mivoaka ny tanàna mihitsy fa adiny ahitany endrikareo aza nefa dia mba ampy ahy. Maika moa ka raha vao nisirika dia ireny no napoaka amiko. Tsy vazivazy na kilalao zany resako izany fa tena izy eny lazaiko ary na dia ho revongiadra fotsiny aza sanatriako. Ny revirevy ihany manko mba tanterakako. Tena lovy be ty zaksa ity marina. Toa olona tsotra fa tsy misy idirany amin'le fitantara meva azy indray ty olona manoloana aty ka lovy be amindriony izy ry kanto meva. Eny voaraiko izay fa aleo ngampitsika aloha isaraka eto amin'izay ka bedin'ny papa eo mantsy koa voafetra ihany koa mantsy ny fotoana hafanay mivoaka aty ivelany aty Eny ary ndahoary fa miandalany ry zaniko dia manantenana hitandrindra manaraka. Veloma zaksa veloma kery meva malalako Ray volana izay no nahavitany rarahanay sy Rafredy. Nizotra tonona nanapozana azy daholo ny tetika ka tsy nampanano sarotra ny raharaha. Rafredy indray na dia toa tsy mbola tonga saina amin'ny zavatra niainana aza tany am-boalohany efa miainana tokantrano tsara izy izao. Dia iza no ataontsika anaran'ity zanantsika ity Rafredy? Raha zany anontanianao aloha ry miava dia mety foana izay ataonao fa ohatra hoe ataontsika hoe George izy raha lehilahy dia Bertine kely izy raha vavy. Andray kosa Rafredy Maninona kosa ho resa be any am-pianarana ve ny anaran'ny zanantsika rehefa mianatra ary raha izany hoe ahoana fa tsy azy koa anarana olona matotra be nge zany George dia Bertine. Ka izay indrindra mbola kely io ve dia George sahady ny anarany kosa ka ho fatana laniny izy amin'izany ny zanantsika tsy ka ianao moa mba manontany anahy dia valiko ka omeo aza izay mba atolotra ohatra hoe solo ye nga solo kely zany dia raha vehivavy izy dia ahoana eny mety zay satria izy zany mba ho soloko rahatr' izay sady zany ve tsy eny fa noho izy lasa mpisolo vaika anakalana no safidiako an'izany anarana izany. Ye izay mihitsy re
arafia amin'izay atoro rafredy a inona mbola mahafarinanao amin'io seza io ao e tonga de matorizy aloha ianao e aleoaloha za eto androany otry fa maninona avia ty mivatroko e tena oka aloha ry miava fa marary be ny valako e zaka sa tena leobian'le miafinafina tiaka fa miafinafina ony e tsika raha tsy eny amin'ny zaridaina de mandehandeha hitam-bahoakako zany loatra ny tiako lazainy fa inona ka tena tiana marina veloha elahy e oromeva efa talohan'ny voalohan'ny fampikasoan'ny vatantsika iny de efa tiako ndreko mariny efa nisy fitiavana ihany azana de iny fiarahana voalohany toatero andriniko elahy ary sady memy milaza ny zaniko sao de mba resak'olona mamo ary zany ndray kosa kero meva mbola averiko indray fa zany efa nijanona tsy mifoka n'izany tsony efa nahazo fitiavana ka zany no amporivotra ampiainako fa mbola misy tavela ny aingam-panandrongo meva kosy hitako aza sina resaka molimoly zany tsony raha fa efa jaksa ny ova foty manoloana ndrety ai ao azy lesy Jacqueline malalako etsoroako ary malalako e iny elako mbola oroka molimoly fa matotra be ny ele ny resahako an'la teo iny e lioby an'le miafinafina ho aza fa aleo asy eo amin'ny ao an-trano amin'izay nga mbola tsy vonina indray no misalasala elahy eny efa tena vonina kia fa hitandry ihany eny izy ho asako zao tsy olana lesy zany tsy ny asa lany no tiavako alahy fa nitoetra lahy de rehefa vonina fotsiny tsika de miroso resaka zany no teny ampapa fotsiny de misy aho tena hanomboka ty fiainana vaovao ty raha jaka za zay zany vo iaraka amina zanakadeby alako ka hoana ty arym-beva avonina ny ampiadana anao amin'ny fitiavana nanako rehetrako za koa torako izany ry Jacqueline malalako hojereko ary ny daty mahafaka ny ao an-trano de makanonareo iny ary mety zany akia mba nanginginaka iny fiarahanareo tan'izany tsy akiteniteny mihitsy nefa de to maikamaikery avy eo anao raharaha ka ny zandriko kosa aza ve efa lasa lohako te maika nenjikisa nga andray kosa ke io vavandry io ny anao zao mbola zéro ny compteur fa izy aloha zany sotahako zany nizy ihany ho hitandreo ihany izy fa somary surprise kely surprise aza taitra fotsiny kiala suspense ary ka efa tsy surprise fotsiny izy roa mitambatra allo tena tsy maheno mihitsy aho zany ndrasy loha ataoko main libre ka ny rahavaviko ihany ny ato raikitra ve le fotoana ny mendry iny ho lazaiko zany ny ato an-trano eko tonga de samy mampiomana amin'ny fianakaviantsika zaniko de merci akia ina hono ny soralanahy hoavitsika miratra kiry meva meva zay ary aloha tontapandry hitandry rehefa mahazo telefony zay izy io de lava resaka be mihitsiny romantika koa izy zaniko fa ohatran'ny zavatra heniko to sa zany lalitalovana hoe ahoana le hoe meva ve ka zay le surprise sady suspense retsy kia mba tantarao kosa aloha sao de mba ratsy zany ka zaky tsy manonao foany zany zay fotsiny aloha no ataovy ao an-tsaindry zany eny ary ko matoky andry azoko koa
mangeto atranotry patro zay tiako. Marina raha tsy mangovitra ihany aloha zany ranjoko zany, nefa tsy maintsy atihana satria vavahadiny kiondalana ray eo amin'ny fiainako itoko. Eto zany lara-jaka sa vo hoe ho lasa vinatony rasonina mpanevoevo be eto an-tanànako. Mandrosoa ianareo andao tonga dia hiditra tao amin'ny trano fandraisam-bahiny. Ay, zany atsarana hatramy marinako. Ny tokotany efa mba hitako, fa ity trano ity tena lafatra mampivanaka mihitsy izy tiako. Ty zany ny atao hoe saloha. Mandroso e! Eny tompoko. Dia izay no anton'izao nampifiriako anareo rehetra izao e. Tsy nilanandry papa sy mama aloha fa anjarantsika manapa-kevitra avy eo raha ohatra hoe ilainy zany na tsia. Mangataka fonana aminareo reo lahy izay satria toa nampiditra anareo anisan'ny fianakavianay e. Tena hafa mihitsy ity fianantsika ity e. Tena manoatra noho ny amin'ireny film ireny. Fanahy izany aza tena misy ainantsika izy zao e. Arafredo atao tsy miteny. Ka inona moa zany no lazaiko eo fa efa tafiditra ka tsy afa miala tsongo. Zako moa toraka zaniko. Raha be. Fa na zany kosa aza ve reto dia tsy mba misy fitiavana ve na dia kely fotsiny aza ny fiarahanareo aminay roa vavy tao antery zany le izy. Misy mihitsy ka. Zaza ny tena manana zany Dia ahoana ny hevitrareo? Dia ampafantarina amin'ny papa sy mama ve zao sa ahoana? Ka raha ny hevitro aloha aleo ampafantarina azy ireo mba hampadio ny sainako. Na dia mety hoe anohana kely azy any azy alohany amboalohany. Rehefa hita fa tsy manova ny tokantranontsika tsirairay moa zany dia aninona izy. Tena ombako manana tsara aloha zany amin'ny valy zany. Iny re, aleo fa hijery fotoana kely ara aloha tsika dia rehefa avy eo hitantsika eo ihany izay atao e. Mety zany. Tsy ho be resaka fa tsotra ny teniko e. Fiainana tsy misy mpanana ny antoantsika. Raha toy ny mazaza dia ny fitiavana no entina manorina tokantrano Ny anareo kosa dia nanana ny antony avy nareo ny entina nanorina ny tokantranonareo. Ny zava-miseho teo aminareo ny teraka fakatiavana teo aminareo tateo aoriana. Zay amiko ny zava-dehibe. Nisy fitiavana ihany no ny farany. Ekeko fa nisy ny tsy nety taloha. Fa aleo banjinina leo vaovao raha tsika miaina ato amin'ity tanàna mahafinaritra ity e. Sa tsy zany? Dia samy fotsiny mipetraka amin'ny toerany avy. Efa samy nahazo ny anjarany tsinonareo zao ka izay tandrify anareo azoniny. Maro zany. Anjara tandrify, tantara no soratan'ny Harivonjy